rehetra tonga ny fotoana afantarana ny maro fampianarana ny boky ny apokalipsy miaraka amin'ny apôstôly Benjamin ao amin'ny radio FM Voix 7:7 isan'andro. Till I come. Till I come. Change it and say. Till I come. Luxor, le plaisir du confort. IES ASEM Mambo Mamourian Pitatafkia, Institut d'enseignement secondaire ASEM, lycée, collège, cours ASEM, misokatra ny fisoratra manarana, ho an'ny taom-pianarana efatra amby folo amby roa arivo, dimy amby folo sy roa arivo, IES ASEM, sekoly ahitana ny classe 3e, seconde, première L, première S, terminale, A, C, D. Voafetra ny toerana, ifidirana diny alarobia fa dimy amby folo ny volana oktobra. IES ASEM Mambo Mamourian Pitatafkia, téléphone 26 403 92. Ahoana zay? Koly TV vejerenao io? Iaia. Manao koa zany nany Antananarivo any ange io mandeha. Ka efa izy io. Ma TV, TV plus, viva koa. Ary zany sary zany eny atao tena qualité. Numérika. Taloha, TV ihany hitanao tao. Fa amizao, efa miampireo télé gasy efatra hafa koa. Ao amin'ny canal 7 ihany, afaka jerevanao naiza. Afaka jerena naiza to Madagascar zany io. Naiza. Aiza. 5 chaînes malgaches sont maintenant disponibles dans tout Madagascar. Alors rendez-vous dans les boutiques et distributeurs agréés Canal+. Canalsat, regardons mieux. C'est à Tiavenau, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any amin'ny magasin Baolay ny tsara trano. Miaraba tompoko tonga soa indray tao anatin'ny fampahalalam-baovao Cool TV amin'izao alahady hariva izao manasanao indray anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovaon'ny politika mahakasika ny fifidianana avy hatrany no mboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity hariva ity mangataka ny disqualification ny fanesorana andaharana ny candidat Rakotosanak'olona Paul, candidat solombavam-bahoaka ny amin'ny district-ny Belle-sur-Tsirbine, ny candidat natolotry ny Arema Sor Christian, nametraka fitoriana eny amin'ny CES izy ireo arak'izany, tsy fanaran-dalana maromaro nambaran'izy ireo, fa anton'izao fitoriana sy fangatahana fanalana andaharana ny candidat Rakotosanak'olona Paul izao, isan'izany ny fanararotapahefana, fampiasana fitaovam-panjakana no tsindrin'izy ireo ihany koa teto, fa mbola tsy nametra-pialana ary mbola nanohy ny asany amin'ny mahabe ny tanàna azy io candidat ny arak'isika io, ary anan'izy ireo proof maromaro raha ny nambaran'izy ireo nandritry ny valandresaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety androany. Fanampanazavana. Anananay proof amin'izany dia voalohany misy copie acte de naissance zay soniaviny eo Andriamatoa io, ary amafisiny ny deuxième adjoint io Andriamatoa Rakotosanak'olona Paul io fa izy indrindra no manao sonia an'ilay copie io. Faharoa manana izy iray témoignage fijoroana vavolombelona olona mipetraka any amin'ny commune Tsaratana zay andreketany Andriamatoa Rakotosanak'olona Paul io. Ary farany tena farany manana izy iray taratasy nosoniavan'ny nataon'ny chef district amin'ny Belle-Tsirbine zay manamafy fa io olona io Rakotosanak'olona Paul zay angatahana disqualification io dia mbola nanohy ny asa amabe ny tanàna anazy. Ivadika pejy efa kosa indray isika ny pejy fambolena, mbola miaina amin'ny fambolena avokoa ny 5 isanjaton'ny malagasy, raha entotanisa farana navoaka ny PAM mbola malalaka ihany koa ny tany, azo ambolena eto amintsika saingany teknika no tsy ampy ny fambolena izay kendrena ny fizakantena ara-tsakafo izay tanjon'ny réseau SONA, réseau syndical des organisations agricoles voalohany, izy ireo izay nankalaza ny 10 taonany. Sorakotindrina.
Olana voalohany indrindra eo amin'ireo tantsaha ny tsy fahampiany fitaovana ampiasain'izy ireo, eo ihany koa ny teknika entina mamboly. Vokany tsy mahavita taona ny fambolena ataon'ireo tantsaha. Ny ompana teo amin'ny fanampiana ireo tantsaha eo amin'ny fampiofanana sy ny fampianarana ireo teknika maro isan-karazany ity syndikan'ny tantsaha ity tao anatin'ny 10 taona nisiny. Vokatr'izay fampiofanana izay, nisy ireo tantsaha no nahavita namokatra hatramin'ny 200 isan-jato. Eny fiofanana dia koa fanampianarana teknika mina arakasa mihitsy mikasika masomboly vary, masomboly tsaramaso, masomboly ovy. Raha maka ohatra fotsiny ireo tantsaha ireo izay tsy nahazo toana zany taloha, raha mamokatra vary izy manodidina ny 2 taona sasany eny isan'ny hektara. Fa amin'izay zany izay nahazo fiofanana efa mahatratra amin'ny 4 taona sy 5 taona par hektara ny rendement. Tokony ho tratra ny fizakantena ara-tsakafo na rahoviana raha nambaran'ity tompon'andraikitra ity raha toa ka mamela ireo tantsaha amokatra ny sakafo tokony ho an'ny malagasy ny tantsaha malagasy. Tsy ny fambolena ihany fa misehatra eo amin'ny fiompiana sy ny jony ihany koa ity syndikan'ny tantsaha ity. Ny resaka jony izay manana olana ihany koa amin'izao fotoana izao. Ny tombontsoan'ny mpanjony ngeza be izay avy any ivelany sy mpandraharaha amin'ny jony ngeza be ihany no jeren'ny ministera ny jony fa tokony mba iarahana mijery miaraka amin'ny fikambanana tantsaha ny resaka fijerena ny tombontsoa ny mpanjony madinika eto Madagasikara fa lasa kila bao ilay mpanjony madinika amin'izao fotoana izao. Tsy voatery hiandry ny famatsim-bola avy any ivelany foana ireo tantsaha malagasy vao afaka mahatratra ny fizakantena ara-tsakafo raha nambaran'ity tompon'andraikitra ity hatrany. Ny teo anivon'ny PAM manana ny programme alimentaire mondial raha teo nanambara fa tsy voatery ny fambolena ihany no ahafahana miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Il y a plusieurs stratégies. Misy pakiady betsaka io, marina fa ny fambolena no isan'ny tanjaky Madagasikara ary manana fahafahana betsaka amin'izany izy. Teboka lehibe iray izany fa mety avokoa rehefa ezaka ara-toe-karena ahafahana mahazo sakafo. Misy firenena toa ny Japon sy Korea izao tsy izy ireo no mamokatra ny sakafo rehetra ilainy, nefa kosa izy ireo mamokatra zavatra hafa toy ny fiara na finday izay amidin'izy ireo ary ividianany sakafo. Bon, maintenant la Corée du Sud, ce sont des pays qui n'ont produit pas toute l'alimentation dont ils ont besoin. Fianakaviana 400 sy 1 alina no mpikambana ao anatin'ity tambajotra ity amin'izao fotoana izao ary miparitaka amin'ny faritra 1.2 manerana nosy izy ireo. Tsy voatery hitovy ny fomba fiadiana amin'izay tsy fanjarian-tsakafo izay amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara. Raha ho amin'ny faritra atsimo manokana, mbola miampy ny olan'ny rano izay tsy fanjarian-tsakafo izay. Eo amin'izay pejin'ny sosialy izay hatrany fa lafim-baovao hafa kosa indray tsy mbola manaiky ala amin'ny toerana misy azy ireo mpivarotra ao amin'ny koma amin'izao fotoana izao mahalona ny fikasana nakisaka azy ireo amin'ny faran'ny herinandro teo angatan'izy ireo nitazonana ho tsena ny faritry ny koma rehetra etsekilan'izay azon'ny seima tompony tany atao tsara ny makan'ny tany pindrana fotsiny any ny commune nametraka ny tsena teo amin'ny toerana io fanatedina. Efa ho herinandro izao no nipetraka tety ireto sora-baventy nataon'ny mpivarotra ty amin'ny koma ireto. Mazava antin'izy ireo ambara nitazona ny toeram-pivarotany hatramin'ny farany. Tamin'ny farany herinandro nisy ny fikasana anakisaka azy ireo ary mety mbola isy ihany koa izany amin'ity farany herinandro ity. Nanao fanambarana ireo mpivarotra manoloana izany. Noho izany indrindra dia amafisiny eto mangataka anareo izay ary takiana mpivarotra amin'ny fanjakana mahefa ny tany eto amin'ny koma ary tokony ho angatahany amin'ny seimady zany ka hosoratany aminay mpanao asa tanana. Ny antony tompoko dia izao taorianany tsena Nanjoma izay nampalaza n'izany asa tanana malagasy zany, nampalaza antsika malagasy. Dia ity komunity sisa no an'ny mitahiry ny tsena ionan'ireo mpivarotra asa tanana malagasy. Ansemady ity tany eto ity, saingy noho izany tsy mbola nampiasaina dia nampindraman'ny commune izany anaovana ity tsena ity. Tany mirefy 70 amin'ny 20 metatra no kasain'ny semady alaina mba ananganana trano fanorenana. Son'izy ireo izany raha nambarany tompon'andraikitra voalohany amin'ny tsena eto Andrenivohitra. Indrindra aloha izany dia tiako no mampahafantatra antsika fa ny commune dia mindrana toerana amin'ny seimady satria ny seimady aloha ny tompony tany. Nangataka ny seimady taty amin'ny commune hoe akapahatany eo zany zareo fa ho ampiasaina dia amin'ny maha hoe mpivarotra ny commune no mitantana anazy dia nandray ny andraikitra zany ny commune manoloana izay zavatra izay rary ny loatra ilay fangatahany seimady zany dia rehefa nijerevana dia azo akisaka ilay mpivarotra satria ny terrain koma zany dia malalaka, tena malalaka. Raha tsy hivina, nentina eo anivon'ny fitsarana ady maika na ny tribunal de référé-ndraharaha. Iakatra ny anivon'ny tribunal ity raharaha ity amin'ny talata 17 ny volana aogositra ho avy izao.
Eo amin'ny lafiny fifamoivoizana kosa indray misy mpandraharaha mikasa piditra sy ampiasa bajaja eto an-drenivohitra. Fitaovam-pifamoivoizana izay vao mainka hiteraka embouteillage raha ny hevitra ireo mpamily sendranay fantatra kosa fa ny famaritana ireo toeram-piantsonan'ny fiarakodia ny parking, ny fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana ary ny fametrahana takela-by eny amin'ny arabe ireo ny fepetrany raisin'ny komina Antananarivo ampihenana ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra. Tsy mbola nisy fangatahana voarain'izy ireo hatreto mahakasika ny ampidirana bajaja fanadidina. Vanim-potoana fidiran'ny mpianatra efa manomboka mitohana avokoa ireo sampanandalana sy fidirana any amin'ireo sekoly eto an-drenivohitra hatreto. Ny fiara iombonana na ny taxi be no ampiasain'ny ankamaroan'ny mpifamezivezy. Raha toa ka matetika mifandona amin'ireo mpitondra fiarakaretsaka ireo bajaja any amin'ny faritra noho ny amorany ny sarandalana ka mahafaty antoka ireo taxi mbola voatokana ho an'ireo manan-katao ny taxi eto an-drenivohitra. Fantatra kosa nefa araka ny loharanom-baovao iray fa misy mpandraharaha mikasa hampiditra bajaja eto Antananarivo. Tsy tokony hampintsony anefa ny fitaovam-pitaterana eto an-drenivohitra raha ny hevitra ireo mpamily noho ny fahateren'ny lalana. Vahaolana aloha fanalana ny ambodaza raha ny fahitako anazy dia sisa ohatran'ny fantarana lalana satria ny tômôbily efa be raha be. Vahaolana hoe hita. Ilay bajaja zany tsy mampety an'ilay izy dia izao. Taxi efa betsaka. Ilay bajaja zany raha ohatra hoe mampiasa an'ireny ohatran'ny namana ohatran'ny hoe ohatran'ny tômôbila ihany satria tsisy elany amin'ilay embouteillage mihitsy fa tsy maintsy manaraka embouteillage foana. Andraikitra efa noraisin'ny komina natao anatin'ny foezaka ny famaritana ireo parking mba hampihenana ny embouteillage fa eo ihany koa ny fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana. Tsy mbola afaka manitatra ny lalana nefa hatreton'ny komina ny fantatra fa ihamaro ireo takela-by na panneau de signalisation any amin'ny arabe hanatsarana ny fifamoivoizana. Tsy mbola misy fangatahana voarain'ny komina kosa mahakasika ny ampidirana bajaja eto an-drenivohitra. Tao amin'ny komina Antananarivo mbola tsy nahay fangatahana. Ny amin'ny lisansa ho ampiasaina izany bajaja zany. Bajaja moa zany le ohatran'ny taxi le Andego na Nosbe na Mazangara eny fa mbola tsy nahay momba an'izany ny tanàna Antananarivo. Zany koa ane mbola mila fandaminana manokana adapté ho an'ny tanàna Antananarivo ve le izy. Tena mila zany ve ny mponina Antananarivo. Tena izany ve mety amin'ny filaminan'ny fifamoivoizana eto Antananarivo. Ireo faritra mivoaka kely n'Antananarivo toy ny eo Andorany fotsy hatreto no mampiasa ny posiposy ifamezivezena any amin'ireo iran-keran-trano tsy misy na tsy andalovan'ny taxi be firy. Any amin'ireny toerana ireny no mety afaka ampiasaina bajaja ihany koa. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena kosa indray Justin Zafimariamo nandrobaka ny medaly volamena eo amin'ny sokajika de kiklaity latsaky ny 720 kilao sy medaly alimo any light contact latsaky ny 720 kilao sy razana-bahoaka Faratina nandrobaka ny medaly volamena eo amin'ny sokajy low kick latsaky ny 250 kilao ireo no nandratra ny faneva-pirenena malagasy tany Italia fanatediny Martsona. Azo lazaina fa tsara ny vokatra tamin'ny fedina ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny sokajy ezandra na ny junior amin'ny ayady kickboxing izay natao tany Italia ny fahenina ka hatramin'ny 17 ny volana septambra ity. Nanakoako ny hira-pirenena malagasy voalohany tamin'ny alalan'ny Justin Zafimariamo di lavakely. Izay tompon-daka eran-tany nahazo ny medaly volamena teo amin'ny kiklaity latsaky ny 720 kilao. Mbola norumbany ihany koa ny medaly alimo tamin'ny alalan'ny light kick teo amin'ny latsaky ny 720 kilao ary mbola azony ihany koa ny best finger kiklaity izay nanao po telo teto ny lehilahy. Nanakoako fanindroa indray ry tandrazany malala maly. Tany Italia tany izay nandromba ny razana-bahoaka Faratina ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny sokajy ezandry ny amboara volamena teo amin'ny ayady lokik latsaky ny 250 kilao. Hatreto zany aloha dia 7 ny medaly azon'ny malagasy, ny 5 amin'izy ireo dia medaly alimo, ny 2 kosa medaly volafotsy ary ny 2 ambiny dia medaly volamena zay azo lavakely sy Faratina tamin'ny ity fifaninanana ity. Azo lazaina ho ny filohan'ny fédération kickboxing Andriany Rina Briand zay any Italia amin'izao fotoana izao fa manana ny avy teknika afeno ny mpikatroka malagasy tamin'ity fiadina ny tompon-dakan'ny eran-tany amin'ny ayady kickboxing ity ary amin'ny alakamisy ho avy izao izy ireo no itodo eto an-tanindrazana ary amin'ny fomba manetriketrika no andraisan'ny vahoaka malagasy azy ireo. Eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa indray atao amin'ny Coliseo Matsunjomeny 2020 sy ny 20 oktobra ho avy izao ny fantsanana farany amin'ny fananakira akapela le chant de chorale fananana izay andraisan'ny mpira malagasy 20 anjara izay mivoy io gadina io fanampanazavana.
Ny chant de chorale dia concours national na fifandranan-kira capella izy io atao amin'ny Coliseum ny 5 amby roapolo sy 4 amby roapolo ny volana oktobra ho avy izao. Fifandranan-kira tsy misy fampiasana feon-java-maneno na kely ary dia ny tanjona lehibe amin'io dia ny fampiraisana ny Madagasikara. Zany hoe zany na avy any avaratra, na avy any atsimo, na avy any asinana, na avy any andrefana dia ho akambanay amina toerana ray. Ataontsika hoe famaranana, zay angamba azontsika ilazana anazy. Ny ankoatr'izay dia hoe ny anandratana ihany koa ny zavakanto indrindra fa ny feo no antony lehibe natonga anay karakara an'ity hetsika anankiray ity. Anakatonantsika ny fampahalam-baovao amin'ity hariva ity isan'ny nisongadina tamin'ny herinandro iny ny fiona teo amin'ireo patron de presse ny herinandro farany teo fiona nandinihana ny amin'ny herisona amin'ny fampiasana ny fahitalavitra numerika na ny TNT. Ary avy hatrany indindiny mahakasika izay. Hatreto aloha na dia efa 7 volana aza sisa dia higadina ny daty ny 17 Jona 2024 izay tsy maintsy idiran'ny Afrika amin'izany dia mbola topotra amin'ny onona ihany ireo mpandrara sy patron de presse malagasy. Izy ireo anefa no hiaran'izany fidirana amin'ny teknôlôjia nomerika izany fa indrindra ndony sara ny ilaina amin'izany. Raha ny lojika hevitra ny angavy tamin'ireo patron de presse sy ny orinasa tserasera teto Madagasikara izay ampiasa izany TNT izany no nakany ny fanjakana hevitra nentina nanao ny fikarohana fiara-miasa rehetra. Tsy izay nefa ny zavanseho. Tany amin'ny taona 2024 no efa nisy ny soni nataon'ny ministeran'ny serasera tamin'ny orinasa sinoa antsoina hoe Star Times. Ity orinasa sinoa ity izay norohan'ny firenena Kongolais noho ny fampiasana alalana sy frekonsy tsy ara-dalàna tamin'ny resaka TNT io ary miteraka resabe any Kongo ankehitriny noho ny resaka kolikoly. Fantatra fa efa mametraka ny fitaovana eto Antananarivo io orinasa io ankehitriny. Raha ity zava-nitranga tany Kongo ity anefa mazava fa mila mitandrina mafy ny fanjakana malagasy amin'ireo kiondalana misy ny orinasa tserasera malagasy izao. Raha tsy izany na ny fanjakana tafaroboka amin'ny fiara-miasa amin'ny orinasa tsy dia madio loatra tahaka nyity Star Times an-tany Kongo ity. Na hamono ankolaka ireo orinasa malagasy no ireto farany izay mety hoterendreo orinasa vahiny andoha izay vola tiany ampandoavina eo. Raha sanatria tsy misy ny fifanarahana mialoha hiarova ny fanjakana ny orinasa malagasy. Etsikilan'izay ihany koa anefa milaza ministera fa mbola isy tolobidy atao momba ny hoe iza no ahazo ny tsena naparitaka sy ampiatra ny teknôlôjia TNT. Ny Prime Ministre ihany koa anefa efa nilaza ny afaky-maly fa ny orinasa sinoa UAE no nahazo ny tsena momba izany. Inona ary no marina sy tiany fanjakana atao manoloana izany ny vondrona ary ny vory ireo patron de presse ny orinasa tserasera tsy miankina eto Antananarivo sy avy any amin'ny faritra. Ety Ivandriny misy anay amin'izao fotoana izao raha ny vaovao ety an-toerana dia mivory tsy azo otrehana ireo patron de presse manerana ny Madagasikara manena Antananarivo efa tonga ny avy any amin'ny faritra izay sasansasany mahakasika indrindra moa ny olana eo amin'ny lafin'ny fidirana amin'izany resaka télévision numérique izany. Eo ihany koa ny fahazahoana licence ho an'ireo orinasa tseratsera maro samihafa eto an-drenivohitra sy ny any amin'ny faritra izany ka raha ny vaovao dia isan'ny fanapa-kevitra ho raisin'izy ireo ao anatin'izany fivoriana izany. Ny vaovao io hariva io no nahafantarana fa amin'ny alatsinainy izao izy ireo no aneho hevitra momba izany manoloana ny mpanao gazety. Tsy misy hatreto ny fanazavana ofisialy avy amin'ny ministera isasokajiny tafiditra amin'ity resaka ity. Anisan'izany ministeran'ny serasera, ny OMERT, ny ministeran'ny fifandraisan-davitra, inona ny eo ambadiky ny fahanginana. Ankoatr'izay, nitaitaina ny malagasy manoloana ny fampiasana ny posta televizora teo aloha. Tsy azo ampiasaina intsony ve izany izy ireny? Hitsangana tsy ho atsy ny komity nasionaly idirana amin'ny rafitra TNT izany. Io rafitra io koa no ampijanona ny fampidirana ny posta televizion teo aloha eny amin'ny doanina raha ny fanazavana. Andrasana ny fanazavana avy amin'ny tompona andraikitra. Miaraka miakatra eny amin'ny zanabolana ary zaraina manerana ny Madagasikara ny sary sy ny feo rehetra avy amin'ny fahitalavitra rehetra. Io raha atsorina ny famaritana ny antsoina hoe teknôlôjia TNT na ny télévision numérique terrestre. Vokatra izao ho tsara ny sary sy ny feo ho voarain'ny isa-tokantrano. Vata fahitalavitra tahaka ny ahoana ny ahafahana mahazo ny sary sy ny feo momba izany. Na ireo fahitalavitra taty aoriana azy tsy voatery avy hatrany dia azo andraisana ny sary sy ny feo nomerika avokoa. Rehefa ohatra zao mampiasa an'le décodeur an'le TNT zany le olona dia eto amin'ity zany le zao no atsofony. Eto. Misy zao possible aloha tsy misy an'io zany le izy raha ohatra hoe tsisy intégré zany le télé dia tsisy an'io entrée io.
Ireto karazany vitsivitsy ireto araka izany efa misy izay TNT izay. Mety andraisana ny TNT ve ireo fahitalavitra nahazatra hatramin'izay, izany hoe ireo izay tsy fisaka fa mbola mibotsina ny aoriana. Ireo sisa kosa dia mbola ilaina décodeur. Fa na dia eo aza ny fisian'ireto fahitalavitra efa misy TNT intégré ireto, dia mbola azo ampiasaina tsara ireo fahitalavitra hafa taloha, na écran plat izany na ireo misy vodiny na tube cathodique. Miankina amin'ny décodeur ho ampiasaina nefa izany. Hatreto aloha tsy mbola fantatra mazava izay décodeur ampiasain'i Madagasikara amin'izay firosoana amin'ny TNT izay. Tokony ho afaka raha misy afisy parantena ny décodeur, dia misy entrée-na RCA, dia misy Péritel, dia ny sortie zany. Fa ny fisy zany reny efa misy foana eny amin'ny mpivarotra moa zany amin'izay. Rapport amin'le amin'ny télé makany amin'ny décodeur. Tokony eto foana zany télé cathodique. Ny fahitalavitra fotsy sy mainty na noir et blanc aloha izany dia tsy isy ilana azy intsony. Tahaka ny fandrarana amin'ny finday ka ilana fividianana puce ny fahazoana ity TNT ity ho an'ny olon-tsotra raha efa manana poste téléviseur azo ampiasaina amin'izany. Be da be zao ny olona aloha ny tonga eto zany zao manontany amin'ny momba an'le télé misy an'io TNT io. Mety eo amin'ny enina fito isan'andro eo zany. Manomboka eo amin'ny 7,9 ariary ka hatramin'ny 900 tapitrisa ariary ny vidin'ny vata fahitalavitra efa misy ny fitoeran'ny puce ahafahana mandray ny TNT amin'izao fotoana izao. Ilana décodeur kosa ireo vata fahitalavitra hafa, izany hoe tsy maintsy hisy zava-baovao amoahana vola izany ho an'ny olon-tsotra, na io ilay karazana puce TNT na ny décodeur. Tsy mbola fantatra ny vidin'ireo. Tsy misy resaka abonnement na famandriana ho an'ny olon-tsotra kosa, fa ireo orinasa tserasera no andoha vola be amin'ny fidirana amin'ity sehatra ity. Mazava ho azy fa afaka mandeha manerana nosy avokoa ireo fahitalavitra rehetra misy eto Madagasikara izay tafiditra ao amin'ny TNT io. Marina fa isy ny fanambarana ho ataon'ireo patron de presse raha pitso mahakasika amin'ny fidirana amin'izay télévision numérique terrestre izay. Dia izay koa no antsika manakatona ny fampahalaam-baovao tamin'ity anio ity saorana hatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farama fotoana anao indray raha ampitso amin'ny fitora sisa. Veloma tompoko.